De amin'ny fifaliana lehibe indray a raha samy vahamalala no mihaona amintsika amin'izao fotoanan'io zao a. Faly de faly indray ny tenako mihaona aminao eto amin'ity androany ity. Ifampiarisantsika indray ao anatin'ny fandaharantsika vavaka fiambenana zay raha anao fandaharana andramaka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny groupe a zay maharesy zay tsy adino mihitsiny a ny manonona an'izy ireo satria de izy ireo no mifanampy a aminay a mantontosa an'izao fandaharana zao. Ka de fadahan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Faly be zay mandray anareo eto ary tonga soa de tononona aminareo a tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo. Raha androany anao vao tonga eto de tetena aminao hoe tonga soa ianao ary tetena anao hoe tsy kisendrasendra na tongavanao teto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka de maharetatra amin'ny farany. Mihaino tsara fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao misy lakile ivoahanao ao anatin'io zavatra mahakivy anao io. Alleloia. Maharetatra amin'ny farany. Adin'iray sasamahery eo tsika niaraka eto a de hihaino hira, hihaino vavaka, hihaino toriteny, famirabelarana ny toriteny de matoky a fa tsy takan'ny idiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany a ity. Koa de tahin'ny tompo a de aza misalasala mandray anjara miaraka aminay a anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy tsirairay avy a. Ho tahin'ny tompo anie tsika tsirairay avy. De miarahaba antsika rehetrarehetra koa efa paketo ary mametraka fialan-tsiny noho ny fahatarana noho ny antony samihafa de tara tsika ianao vao tafatomboka nefa aleo misy toy zay na de somary tara ary toy zay tsisy a de soratsika n'Andriamanitra foana mbola afahafahantsika miaraka amin'ny fotoana ohatry zao. De makasitraka atsika rehetra ny mbola mahatonga anareo eto na de efa alina aza ny andro a de za mino fa tsy very maina ny fotoana laninareo eto androany. Samy mioty a ny vokatry feretatorontsika zao fa Andriamanitra de tavintsika eto a ary zavatra ataontsika eto ataontsika ho voninahitra ny anarany. Tahin'ny tompo rana vavy Marizao, rana vavy Marizao niditra voalohany teto androany a de tononona aminazy ny fiadanan'ny tompo a, fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ameno nareo menakavy kely a rana vavy Marizao a ho tahin'ny tompo manokana anie a ianareo. Tahin'ny tompo koa rana vavy Erika, Verselina, Eliana, tonga soa ihany koa Sandola, Tojo Mikael, Tsiry Ambaramiel, Aki radio, artisanat de Madagasikara, rana vavy Lina, Naël, Verselina, ao ihany koa ry Sandola, Mama Valtina, Felana Rakoto, Rodina, Erika Raka de Koda Leoni, Tina Rakoto Arzaka, Kadaka Malala, Rodine Marie, Angela Io, Razana Monika, de ao ihany koa ry Tsiry Amboaramiel, efa voatonoko teo daholo, Rantanina Marie Charline, Soameva, Angela Io, Aingodina Andrenasolo, Aimé Manambotso, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Andolina Suzelle, Mampionina, Thierry Jalbenza, tahin'i Jesosy, Amboaratsiky, Andoandry, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Misy fit na Ilala, zanaky Zokoferina Rakoto, Tina Malala, de tonga soa koa Jonatana, Koda Leoni efa io fa Ikode le rahavavy indray zao a nilazantsika. Itody Raonisoa, Fity, Falery Tovy, tonga soa, Herbetina, tahin'i Jesosy misaotra ny amin'ny hira, Kode io a fa efa io a vao teny Koda de efa tadidy Kode a. Marizao, Lantonirina, Rolianisa, tonga soa daholo a isika tsirairay avy a de fiadanan'ny tompo amintsika Tojo Mikael, mahereza daholo tsika tsirairay avy. Milo any zavatra rehetra aloha de ilaza aminareo aloha fa rapitso tsy misy ny fandaharantsika efa confirmé fa tsy misy ny fandaharantsika rapitso satria tsy ho kely zay satria andeha hiakatra kely any amin'ny faritry any amin'ny région parisienne any zay menakavy kely rapitso atoandro, rapitso après midi de azo antoka rehefa mivoaka any zay raha hoe après midi zany zay vao mivoaka de azo antoka fa tsy ho tafaverina mialohan'ny fotoana satria lavitra mantsy izahay no mandeha de misy olona vangina tsy maintsy ho vangina any de adidy isan-karazany de
tsisy ny fandarantsika raha-pitso. Raha tsisy ny fandarantsika dia samy mahery amin'ny sabatsika miona anaty fotoam-bavaka sy commencement akira sy ny sisa. Abrazantsika no akatsirony tsara amin'ny fandarana ka dia mahereza ho tahiny tompontsika tsirairay avy. Erika koa efa io dia mami koa dia tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Andao aloha ampianantsika ampiatan'Andriamanitra ny fotoana ka andao mampandrosoantsika ny anabavintsika Iama avy any Koety izy no hivavaka hanomboka ny fotoana dia avy eo tsika eny famotinana amin'ny teny frantsay ny toriteny omaly izay rahantsika amin'ny fity dia avy eo tsika eny hira avy hatrany dia hiditra amin'ny toriteny izay rahantsika amin'ny ranabavintsika contre kamaradin'i Jesosy ny toriteny androany dia ny hamarana ny fotoana moa anatin'ny vavaka dia ranabavintsika sondoloha hivavaka ao amin'ny firenena. Ireo ny mpiaraka amin'ny keto androany dia maritatra ny farany ary tahiny tompo ary ranabavy Iama anao ny fitenenana. Nibotsika izao fotoana izao ry Andriamanitra iraina tsara indrindra iraina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Tonga eto indray izahay iray masonao, tonga eto rasesika ny fitiavana anao, tonga amin'izao fotoana izao izay fotoana tena mamina tokoa Jesosy malalo. Dia misaotra anao izay satria tsy tamin'ny kerinay nahatongavana eto noho ilay fitiavanao mahagaga izay manavaka anay tokoa. Na dia maro aza ny zava-miseho amin'izao fiainana izao Jesosy malalo. Dia mbola ndreto izay, mbola nomenao tombonandro, nomenao fahasalamana, hery sy tanjaka ka mbola tonga eto mangetaeta andeha hideranao, andeha hanambara ny hatsaranao, andeha hikatsaka anao tokoa. Dia indreto ary izay Jesosy malalo izay rehetra tsy fantanterahana nandritra ny tontolo andro fonanay sy bebanay anatrehanao dia mamindrafo aminay. Diovy izay satria hiatrikanao, diovy izay satria tsena ny teninao, diovy izay satria tena hoe mangetaeta ny hatsaranao tokoa satria araka ny teninao izay tsy izay manam-pahamasinana no hitanao. Dia indreto ary izahay tena hoe aoka ilay ranao sarobidy andrakotra anay tsirairay avy andravarava hanapatapoka izay rehetra tsy fantanterahana eo amin'ny fiainanay dia aoka hanam-pahamasinana tokoa izay hitsehina izany teninao masina izany. Dia indreto izahay Jesosy malalo mandoalika eto anatrehanao mifona sy mibebaka amin'izay rehetra tsy fantaterahanay dia apetraka am-pelantananao ary izao fotoananay rehetrarehetra izao, na ny hitondra ny teninao, na ny amelabelatra, na ny vavaka ho an'ny firenena, na ny amintina amin'ny teny vahiny iray masina izay rehetra mpandray anjara eto dia tindreo ny lelan'izy ireny. Tena hoe tony sabatra roa lela anirana ato ny fon'ny olona tsirairay avy izay rehetra fahafeto na vavaka na teninao masina. Dia aoka Jesosy malalo ireo namanay izay mbola ny an-dalana ihany koa afaingan'ny dian'izy ireny mba tsisy ho disan-jarany amin'ny fanatrehanao, tsisy ho disan-jarany amin'izany teninao masina izany ary tena hoe teny fiainana eo aminay tsirairay avy, teny mpanasitranana, teny mpamahaolana satria betsaka ny zavatra miseho iaminao teo amin'izao fiainana izao. Ao ny aretina, ao ny adetrano, ao ny fandriampahalemana, ny olana isan-karazany izay tena hoe maro tokoa. Dia indreto izahay tena hoe angetaeta an'izany afatra ao izany indray ahafahanay tena hoe ahaizanay miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia manatrio feno Tompo malalo dia izay rehetra hoe tetratsy ny devoly fanelingelina izao fotoana rehetra izao mpitsaingoka ny tenina ny connexion dia efa didina tsy hanankery-tsanam-pahefana miala aminao ranao masina. Dia aoka ianao nisandra treto dia ataoko voninahitry ny anaranao rery ihany izany vavaka nasandra teto izany. Manatria feno Tompo malalo. Alléluia, amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 22 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Chélina. Les versets que nous allons lire se trouvent dans Amos, chapitre 5, verset 4 et verset 14. Amos, chapitre 5, verset 4 et verset 14. Au nom de Jésus, verset 4.
Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Verset 14, au nom de Jésus. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Amen. Si ta vie est sèche, si tu sens que ta vie, elle est sombre et maussade, cours chercher Jéhovah. Il y a beaucoup de moyens pour chercher Dieu, mais le problème c'est que les gens, ils sont paresseux. Ils sont paresseux parce que dans la Bible déjà, on peut chercher Dieu. Sur Internet, on peut trouver Dieu. À la télé, on peut trouver Dieu. Il y a beaucoup de moyens pour chercher Dieu. En plus, quand tu veux trouver Dieu, Dieu, il arrange ton programme pour que tu puisses le faire. Par exemple, Sœur Chélina a raconté qu'il y avait une fille qui voulait traverser la mer pour aller à un autre endroit. Mais le problème, c'est que elle avait eu des problèmes avec les papiers et le gouvernement, etc. Et donc, elle ne pouvait pas y aller. Donc, elle s'est dit, j'irai par n'importe quel moyen, même en bateau s'il le faut, mais il faut que je traverse la mer parce qu'elle a senti que c'était Dieu qui l'a appelée à faire ça. Et Dieu, en fait, il ne l'a pas laissé prendre juste un bateau parce que le bateau, il pouvait couler. Mais du coup, il a arrangé les histoires de papier et du gouvernement, etc. Et tout s'est bien passé et elle a pu traverser la mer. Elle a pu aller à l'autre endroit où elle voulait aller en avion. Alléluia. Mais il y a des gens qui attendent d'être dans un lit d'hôpital, dans le coma, avec des sérums pour essayer de les garder en vie, pour chercher Dieu. Ils attendent de ne plus être en mesure de parler pour appeler Dieu. C'est quand ils sont épuisés qu'ils vont se mettre à chercher Dieu. Mais quand ils sont jeunes et vigoureux et pleins de force, ils font des pactes avec le diable et tout. Mais à 80 ans, c'est là qu'ils cherchent un pasteur pour prier pour eux, pour qu'ils puissent les guérir. Il y a un pasteur qui a raconté une histoire. C'était une fille, elle était dans la chorale avant, dans un groupe de louanges. Mais le diable l'a attirée petit à petit. Il a essayé de l'attirer en lui proposant la célébrité, en lui proposant d'être célèbre. Et donc elle a commencé à faire des chansons du monde, elle a commencé à chanter des musiques du monde. Et puis ensuite, elle est tombée dans la drogue, etc. Et quand elle a été un peu plus âgée, elle s'est rendue compte de son erreur et elle a essayé de chanter d'autres chansons évangéliques, etc. Mais quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, elle était morte. Parce que le diable, il ne l'a pas laissée se repentir. Le diable, il ne veut pas qu'une seule personne n'arrive à la vie éternelle. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on joue avec notre spiritualité. Parce que le diable, il est malveillant. Quand tu fais un pacte, le diable, il va te distraire. Et quand tu es distrait par la gloire, la célébrité, la drogue et tout, le diable, il va en profiter pour te détruire jusqu'au bout. Mais cherchons Dieu de tout notre cœur, parce que si on le fait, Dieu, il nous fera voir toute sa gloire. Moïse, dans Exode chapitre 33, il avait demandé à Dieu à ce qu'il lui fasse voir sa gloire. Et il a cherché Dieu de tout son cœur, et Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc toi aussi, si tu le cherches, il te fera aussi voir toute sa gloire, parce que il y avait par exemple beaucoup de gens ont témoigné dans les commentaires de l'émission Vavaka Fiambinen. Ils ont témoigné qu'ils ont vu la bonté de Dieu ce jour-là, le 22 décembre 2021. Toi aussi, tu peux voir sa bonté et sa gloire si tu le cherches. Si tu le cherches, tu vivras. Et n'attends pas d'être fatigué, épuisé, à bout de force pour enfin penser à le chercher. Mais fais-le maintenant, dès que tu le peux encore. Dès que tu en as encore la force et dès que tu es encore vigoureux. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 22 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Alleloia. Mandrakizay any eo anao Andriamanitra. Alleloia. De fikiro io ny tokontsika, tsy manapa-tsy Andriamanitra tsika, tokontsika sy herintsika eo amin'ny fiainantsika. De samy hita iny toparintsika rehetrarehetra misaotra betsaka ny ranabavy ama tamin'ny vavaka mahafinaritra, vavaka matsiro izay nanomboana ny fotoana androany nametrahana ny fotoana teo am-pelatan'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamaly fitenao ranabavy ama de tombozitra mitombo fahasoavana de atao fanany asan'Andriamanitra. Misaotra satria na de eo aza ny asa mandrara de mbola eo foana ny fandraisana anjara ihany koa ka de mankasitraka tahiny Jesosy be de be mihitsy de tahaka izany koa raha na hoe fity kely amin'ny famotinana de misaotra misy olona tena mila an'izany eto ary misy olona ihany tefaniny asan'Andriamanitra manokana ataonao ka de mankasitraka Andriamanitra koa hamaly fitianao de tahiny Jesosy isika tsirairay avy misaotra anareo koa amin'ny fankasitrahana ataonareo andry zareo mampahery azy ireny. Jesosy hamaly fity. Zao ary tsika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra
ny ten'Andriamanitra hoe raha antsika amin'ny ranabavitsika koaty kamaradin'i Jesosy na ranabavy Zamina dia izy no manao ny aky toriteny aky tsy mihety, toriteny amin'ny fiteny tsy mihety mihitsy efa hitanareo zany izay inona tokoa fa tena anova olona maro ihany koa, akasika olona maro zany toriteny izay ataony amin'ny hafa mihitsy ny izy hoe amin'ny teny tsy mihety raha misy koa vonona ianao amin'ny teny Betsileo dia efa tonga soa daholo nareo manaova ny asan'Andriamanitra asan'Andriamanitra ny tokoserintsika fa antsika mitazona ny firehetantsika amin'izao andro farany izao dia mitadiavy ianao hirika ahafahanao manao asan'Andriamanitra fa mitahiry tena mitahiry ny ara-panahy fanaovana asan'Andriamanitra zao ato amin'ny groupe dia efa hisy sampana vaovao hisokatra indray izay hoentintsika mavaka izy ireo mba androzy tokoa fa dia hamoaka hanao fifanana kely indray isika ato amin'ny fikambanana ato amin'reto ankizy ato amin'ny groupe izay maharesy reto tsy ho ela hipetrakantsika amin'Andriamanitra izany eny ary tahiny tompatritsika ka mino efa vonimbononareo en'ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny ranabavitsika Zamina ka dia efa nahazo toerana ihany koa tsa mahay mitarona ranabavy rolia mahay mitarona tsara halleloia dia tahiny tompatritsika rehetrarehetra zao ary ny tenin'Andriamanitra tsika dia verina eto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra mahereza meno finaritra tahiny tompo ranabavy Zamina hanao ny fitenenana. Mbola faly miarahabantsika tsiraray ato amin'ny vavoka fiambenana andramika izahao mbola nahitratra zao andro lehibe androany izay enontsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao alina mangina zao dia asantra antsika ho an'Andriamanitra irerihan'ny voninahitra ary fiadanina ho antsika tsiraray izay manatriketo dia sokafintsika ny baiboly dia hoitantsika ao amin'ny Pitsara toko 270 andininy 270 ka hatramin'ny 770 Pitsara toko 270 andininy 270 ka hatramin'ny 770 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nitakoritsina tamin'ny isan'andro raha vehivavy nahasositra azy ka tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy tsy mbola nokasihan-kareza ny lohako na fanazirita ho an'Andriamanitra hatrany ankibon-dreniko aho koa raha ratana dia hiala amiko ny heriko ary ho osa aho ka ho tahaka ny olona rehetra amen. Ny soramandry ny samboran'ny Filistina any Samsona sy ny namalian'ny Samsona azy ry ava malalaka ao amin'ny tompo eto moa ny tenin'Andriamanitra mitantara ny nahafatesan'ny Samsona fantantsika tsara fa io Samsona io lehilahy izay nazirita ho ny tenin'Andriamanitra mbola tsy naharatana na nehtezina ny volondohany hatramin'ny fahazazana ka eteto moa Samsona ry ava malala dia naneho ny fananany ny hery tao anatiny satria fantatra Samsona loatra ny hery tao anatiny tsy tahaka ny olona rehetra fa niavaka tamin'ny olombelona rehetra izy tamin'izany andro izany koa dia ohatrany hoe nitsangy zany Samsona fa manana hery tsy tahaka ny olona zany lehilahy zany koa dia araka ny fahafantarantsika azy Samsona moa tsy lehilahy mba nanana fiainam-bavaka zany lehilahy zany fa izy zany nanana hery avy tamin'Andriamanitra nefa io vavaka io ry ava malala io no tena tsara tokony hananantsika dia ny fiainam-bavaka ny vavaka moa fanafody anankiray hanesitra fahoriana ao anatintsika raha tsy manana fiainam-bavaka ny olona ray
dia tsy mba afapahoriana ary tsy mba manam-piadanana fa misaintsaina le fahoriana foana. Teto moa lehilahy Samsona rehefa malala dia voafitaka ny vehivavy satria tsy nanana fiainam-bavaka zany lehilahy zany fa heriny no hentiny namotika ny Filistina. Dia raha ianao tsy manana fiainam-bavaka dia jamba ra-panahy. Dia raha tsy manana fiainam-bavaka ianao dia lasa manana fahoriana foana eo amin'ny fiainanao. Ka eto Jesosy Kristy ry ava-malala dia mitaky atsika zay mahatsapa sy mahalala fananantsika Jesosy Kristy ao anatintsika, aokatsika hanana fiainam-bavaka. Ny vavaka no anehoana zavatra ray hita maso izay iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Ary ny vavaka no fiainana ray ahafantarantsika fa ao anatintsika Andriamanitra. Fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao raha manana fiainam-bavaka. Ary ino moa zany zavatra tena tian'Andriamanitra iainantsika raha manana fiainam-bavaka tsika? Io fiainam-bavaka nanantsika hentintsika midera azy, hentintsika misaotra azy isanandro isanandro, hentintsika maneho voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra isanandro isanandro, dia ny fiainam-bavaka zany. Hitantsika tsara teto Samsona, lehilahy ray mahery izy satria hentiny amin'ny heriny, amin'ny angovony manokana no hentiny mamaly zany Filistina zany. Ka dia mora voafitika Samsona satria tsy niaina tamin'ny fiainam-bavaka izy. Dia fanangolongolena nataon'ny ravehivavy Delila no nazahoana nahitana misekreny Samsona tao amin'ny volony satria tsy nankininy tamin'ny fiainam-bavaka ny fiainany. Voafitika fanangolongolena Samsona ho antsika, aokatsika hiaina amin'ny fiainam-bavaka, ahay hampiray io fontsika io amin'ilay Jesosy Kristy, ahay hiheno ny feon'i Jesosy Kristy tsika amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Ary io Andriamanitra tompontsika io dia tsy Andriamanitra tompony fitarainana lava izy, fa tsy dia tian'Andriamanitra raha fitarainana foana no hentinao miaina, hentinao mivavaka eo anatrehany. Tsy izay no tadiavin'Andriamanitra amintsika, fa isika le miaina amin'ny fiainam-bavaka, tena miaina amin'ny fanomezana voninahitra l'Andriamanitra, miaina amin'ny fisaorana amin'izay rehetra andalovantsika iainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany no itadiavantsika Andriamanitra isanandro isanandro, fa tsy taraina lava zany. Raha ianao tena miaina amin'ny fiainam-bavaka ry ava-malala dia manana fitsaharana ao am-ponao, manana fiadanana ao anatinao, ary manana fiainana mandrakizay ianao raha tena miaina amin'izany fiainam-bavaka zany. Ilaina ny fandraisanao amin'Andriamanitra isanandro isanandro. Ino manome hery lehibe manosika ianao hazoto hametraka fiainanao eo amin'Andriamanitra isanandro isanandro amin'ny fiainam-bavaka zany. Hitanareo teto Samsona voalazan'ny tenin'Andriamanitra, rehefa voaharitra ny volony dia tsy nanana hery tao anatiny, dia fotoana lavalava izy satria nipotserin' ireo Filistina ny maso no tenin'Andriamanitra. Dia tsy karitra reto Filistina fa nihalava volony zany lehilahy zany. Rehefa efa nihalava ny volony, tsapany Samsona fa nisy hery nipody tao anatiny.
Ary tamin'izany fotoan'izany ho ny tenin'Andriamanitra dia namono zavatra maro nanaovan'ireo Felestina fanatitra tamin'Andriamanina. Nanaovany fisaorany teo anatrehan'izany Andriamanina hoe voasambotra Samsona ary nipotsery ny masony tamin'ny fotoana lavalava dia andray andro dia hanao fety lehibe hamono any Samsona zany tetika reto Felestina nefa dia efa naniry ny volony Samsona. Teo Samsona rehefa naniry ny volondohany zay vao izy nahatsapa hoe hiantso Andriamanitra, zay vao izy nahatsapa hoe hivavaka teo anatrehan'Andriamanitra satria efa latsaka zany le fahoriany Samsona teto, zay vao izy nahatsapa hoe niantsoantso le Andriamanitra ny tompony. Tsika dia tsy tahaka izany, efa latsaka fahoriany zay vao hiantsoantso an'Andriamanitra. Tsika hiantso Andriamanitra isanandro eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsapantsika fa manana hery foana ao anatintsika, entintsika manompo le Andriamanitra. Zay Andriamanitra efa nifidintsika, zay efa niankofantsika isanandro. Dia ianao ho tsapanao isanandro zany fanomezam-boninahitra le Andriamanitra. Teto Samsona efa tamin'ny andro farany, tamin'ilay andro zay hafatesany vao afaka niantsoantso, afaka nivavaka izy mba hoe hampidina n'Andriamanitra andray mandeha ilay hery hoentina hanapotehany Felestina zany. Dia raha nivavaka mo Samsona niantsoantso le Andriamanitra dia nidina tao anatin'ilay hery dia nitana handritrano anankiroa izy hoy ny tenin'Andriamanitra. Izany no hery farany nananany Samsona dia namonoany ny Felestina maro anisa mihoatra n'ilay efa nivineny teo aloha zany. Isika ilay hery ao anatintsika zany, hoentintsika hanompo an'Andriamanitra, hoentintsika hivavaka eo anatrehany, hoentintsika handohalika eo anatrehan'Andriamanitra isanandro. Le hery efa ao anatintsika io. Ianao raha mandalo fizahan-toetra, ninona ny zavatra andalovanao, dia ianao dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra fa tsy hitarena eo anatrehany satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia mbola tsy mangataka azy isika dia efa fantany zavatra zay tokony homena antsika zany. Efa fantany ny zavatra tokony hitarenantsika eo anatrehany zany. Fa ny tena takian'Andriamanitra amintsika zany, asika hazoty hisaotra azy mandrakariva. Ary mila ankininao amin'Andriamanitra io fiainanao io. Mila miankina amin'ny fiainam-bavaka ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro zany. Fa io Andriamanitra tomponao io dia mihainanao izy. Mihainanao izy raha tia manome voninahitra azy ianao, raha tia miaina amin'ny fiainam-bavaka ianao. Fa ho tsapanao fa hery dia ho tonga ao anatinao isanandro. Koa mazotoa magnaky ny fiainanao ho amin'Andriamanitra, magnaky ny fiainanao ho amin'ny Jesosy Kristy reriany. Izy reriany lalina sy fahamarinana ary fiainana. Mazotoa manatona azy andao manalina fa ho tsapanao fa ao anatinao izy. Koa dia asantitra antsika ho an'Andriamanitra reriany voninahitra fa tsara loatra ny manompo azy. Voninahitra dia ho an'izy reriany. Alleluia. Amen. Halleluja. Mankasitraka ranabavy Samina. Ny ahako ny tena anisan'ny mahafinaritra mihitsiny iny fekiran'ny ranabavy Samina iny. Mahafinaritra be iny tazominy foana le izy dia mahafinaritra be mihitsiny le fekira. Fa tsy ny fekira ihany fa ny toriteny koa tena mahafinaritra ary tena mampahery. Koa dia mankasitraka ranabavy Samina dia Andriamanitra manankiray pasoavana ane mbola tena ampiasanao foana, ampiasanao bebe kokoa foana ary tombositra dia mitombo fahasoavana dia mbola hosoran'Andriamanitra ho solovavany foana ane ianao. Dia io dia ny vokatry ny
asa zay nataonao anao tsy foana azy akory ny fikerezanao ainao amin'ny Kristy Jesosy fa misy valiny de valiny tokoa ka de mahereza ho tahin'ny tompo de miandry anao ndray afaka ray volana eo satria efa maromaro moa nareo no mitory-teny ao afaka ray volana eo indray de miverina eto. Halleloia. De mankasitraka ary mankasitraka anareo ihany koa izay mankasitraka azy fa Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amaly fity anareo satria ny teninareo rehetra de hitany ary misy fiantraikany ngeza be anatin'ny zareo mihitsiny rehefa ankasitrahana ataonareo ireo mahatonga azy ahafahana fondray de anao ny tsaratsara kokoa hitrandraka ny tsaratsara kokoa indray ao aoriana ka de mahereza isika rehetrarehetra de tahiny Jesosy. Tantaran'ny Samsona le lehilahy matanjaka be saingy aheresim-bavy. Tsy nisy natanjaka ohatran'ny Samsona tato anatin'ny Baiboly ary nitanjaka Samsona de tsy tanjaka ara-nofo fa zava-panahy nitanjaka Samsona. Volazan'ny tena Andriamanitra fa isaky ny hetsika izy de volazan'ny ten'Andriamanitra hoe de nilatsaka taminy tao amin'ny Pitsara toko 4:12 zao andininy 5 de nilatsaka taminy Samsona ny fanahin'i Jehova ary le liona tanora de nisamatsamahany ohatran'ny samatsamahana zanaka kosa nefa tsisy ninona tena tanatry isaky ny ady de nilatsaka any amin'ny 1:20 de nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ka nidina nakany Askelona izy de namony 30 lahy zany hoe ekena hoe bokon'ozatra izy fa betsaka ny bokon'ozatra fa tsy mahavita ohatran'ny vitany teo ary raha bokon'ozatra ary izy fa tsy nisy an'io fanahin'Andriamanitra nilatsaka tamin'io de tsy navita ninina ihany izy zany hoe ara-panahy ao amin'ny ara-panahy zany ny tena nisy nitanjaka Samsona ary avako malalako ary rehefa mifanena amin'izany tanjaka Samsona zany de aleo miala fa lehilahy matanjaka be izy saingy izy rery de izy rery ihany koa ny lehilahy matanjaka indrindra tao amin'ny Baiboly fa resina vehivavy anankiray vehivavy no naharesy azy satria vehivavy no nahatonga azy voafatotra ary vehivavy no nahafantatra nahavita nahalala ny secret-any zay hitoeran'ny heriny fa resim-bavy izy aika le vavy mahery no le fanahy indray ry avako malalako zava-miafina be amin'ny tenin'Andriamanitra mila ara-panahy ianao mila manana tanjaka ara-panahy ianao ary teo nitanjaka ara-panahy tao aminy tanjaka ara-nofo tao aminy fa tsy natazona ny ara-panahy de raraka ny ara-nofo teto de nisy konokonona fikonokononana izay nomaniny ny fahavalo any amin'ny Pitsara toko 9:12 io andininy 4 ary rehefa afaka zany de tia vehivavy atao hoe Delila tany Andohasasorety izy aloha dia tia vehivavy ary ireo andrina Filistina niakatra nakeo amina vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy tsy kolokoloy kolikoleo ka izao zay toeran'ny heriny lehibe izay azo mamatotra azy mba hahafolaka azy de samy manome anao sekely 100,000 avy zay rehetrarehetra tena ho lasa miliardera ity vehivavy ity raha matateraka ny mission kolikoleo zany hoe lambolamboy tambatambazo lambolamboy zay hevitra rehetrarehetra
ataovy amenay vola ianao raha fantatrao aiza ny toeran'ny heriny satria reto Filistiny reto de lany aiky fa tsy nety nandresy any Samsona ary matahotra ny Samsona fa fantany inona ny zavatra tiany Samsona vehivavy de nakany amin'ilay vehivavy izy mba ho atao fitaovana tsy hamatotra anazy io vehivavy io tsy hamono anazy satria tsy mahavono anazy io fa hanao ikolikole anazy hanao andambolambo anazy amina lalana fahafatesana moramora afetsifetsena ambadika politika fitapitaka sinema tsy maty amin'ny alalan'ny sabatra io lehilahy io tsy maty amin'ny alalan'ny sandro io fa any amin'ny apitaka ninana aiza no secret aiza ny secret Delila koa naheno offre tsara be omena inona hony omena sekely 100,000 sekely 100,000 ohatra hoe 1100 € zany 1100 € zany isak'izay olona tonga teo tsy haiko firy nisan'ny andrinan'ny Filistiny raha misy folo zany de efa 11,000 € raha ohatra amin'izao fotoana iainantsika zao de tsy maintsy tonga de taito Delila hoe ataoko ny zavatra rehetra ary Delila de nataoko fa vitany io fa fatany koa fa tsy mora fa ho ataony de jerenao tsara nomboka amin'ny 9 de hoy Delila tamin'ny Samsona masiny ianao lazao am'izay toeran'ny herinao lehibe sy izay azahoana mamatitra anao afolaka anao amin'io tsy tenenao anako aiza ny herinao tsy maintsy amin'le foma dada azafady dadako aiza moa ny toeran'ny herin'ny lahy aiza ny herin'ny lahy fa mamatitra ny lahy tsy maintsy io koa Samsona satria na betrohany io na lehilahy be miteny aiza ny herinao de fa tsy maintsy amin'ny fomba dada Samson Sonna aiza ho any misy ny herin'ny lahy tsy maintsy miroa le air ny matao daholo ny rehetrarehetra anaovana le akanjo tena le manisitry itona tsara sy ny natao daholo ny hevitra ona Samson mety miara misakafo anaovana sakafo tsara be dîner à la chandelle tsara tena hoe amin'ny entina restaurant za resy misy zavatra mangatahako an'lahy azafady inona zany fa le izy aloha tsy haiko na hoe valiny lahy na tsy valiny lahy fa mba sitrapoky zany raha valiny inona nefa zany fa ilavy anefa de hiteny ilahy koa de le kitena kely ohatra ny irony Samson la kolikolena vola efa miandry fa Samsona fetsy nataony Delila ny zavatra rehetra fa nandaingany zao ny tenin'ny Samsona de Samsona taminy raha tady vaovao fito zay tsy mbola maina ny amatoranahy de osa ka ho tahaka ny olon-kafa nomeno fitaka zany de fitabitro de niaingana nakany amin'ny ireo andrina Filistina nitondra tady vaovao de niakatra nakany aminy ireo andrina Filistina nitondra tady vaovao fito izay tsy mbola maina de namaritra azy tamin'ny renina vehivavy anisy lana notrika ka nitondra tao aminy tao anefitrano natory zany Samsona de nifatorana le vehivavy tam'le araky le teniny mihitsy ary mino fa Samsona tsy matory koa fa le tany manao le maso misahirana be mamatotra azy eto izy mody matory nefa mety efa hitany mihezany fotsiny satria tsy marina io de tao anaty trano nefa nisy lelany hafa nao mba mifandrina efa metopy anareo mety misy signal de manao hoe ohatra na manana ankety de voanjo eo efa mifatotra Samsona amin'ny efa tsy taitra lehilahy matanjaka
tsy azo ataon'iny dia nifatorana de rehefa vavady de oy raha vehivavy tamin'ny Samsona amelanao amela tsy efa tsy le fetsony amelanao Filistina ary Samsona amelanao Filistina ary Samsona de notosa mitady taka ny famatoran'ny taretra rongony raha le lafiny ny avy de tsy fantatra ny heriny ary hoy de lila tamin'ny Samsona zany de efa tapahany Samsona le izy de hoy de lila tamin'ny Samsona andray mpamitaka ianao zany ve mba fitiavanao indro fa namitaka ianao ka laza lainga tamiko ankehitriny masiny ianao lazao amiko zay azahoana mamaditra anao mba vehivavy sako izy de iza niteny am'izany revana nefa ity zao avy nytenena de nifatorana lazao amiko aingana za tena tezitra za tsy manaiky tezitra io lazao amina aingana efa namitaka ianao ary milaza lainga tsy menatra kory lehilahy lehibe io ty nefa ny olona mandainga za de fitanao sanao mamitaka ana nefa vaovinanao ny lokaloka hoe de ho kozy izy lazao amiko zay amatorana azahoana mamaditra anao aingana ho de miteny zay de hoy kozy izy raha mahazaka vaovao zay tsy mbola nanaovandraha rano na matorana mafy de ozaka hotaka ny olokafo de lasa ndray koa le vavy naka ho anzaka vaovao tady mazaka zany da matorany azy de hoy izy taminy amelanao ny Filistina ary Samsona anisy efa ao ndray le lehilahy nampimaiky ty tantara ty de efa ao ndray le mpanolotrika ny toetra tao an-trano efa hoe miandro topy io mivoaka fa de notosany Samsona ho afaka tamin'ny sandriny reny tahaka ny famatorana teo zany de le kasa zany le nitosana de hoy de lila tamin'ny Samsona mandraka ankehitriny de mbola namitaka ihany ianao nindro no vitaka aminy fa nintelo kosa tsy misy ry Samsona lazao amiko aingana ny atonga manafitra anao de ho kosa izy taminy raha tenomina mba mitenina ny fotobolo fito amin'ny lohako ary notsatohan'ny fataky zany ka toy izy amelanao ny Filistina ary Samsona de fota amin'ny torimasina izy ka nongotany ny fataka sy ny teniny vao fitaky ny telo fa zao rehevanao malala ny fahavalo ny tena olana teto de zao le fahavalo mody malefaka ianao ko nadakonko fizy mody malefaka fa tonga foana zay ny tena olana teto aloha ndray mahita fahavalo tonga indray mandeha de tsy miverina fa ity dadako mety ohatr'iza mihitsy ry Angela ny feoany nika manao feo mahafinaritra izy mety tsy manao feo ana lehilahy izy andiny fa 5 de hoy raha vehivavy taminy nahoana anao no nanao tamiko eo tiako ianao nefa mifonao tsy amiko tsinone milaza fa ty nefa ny tsy mankafy efa namitaka intelo ianao vadika tamiko amin'ny feo akio efa namitaka intelo ianao zay ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany nitoeran'ny herinao lehibe ty aiza koa profo ny tedaviko fa tsy teny aporofoy amiko vehivavy manoloana anao tsy rehevo amin'ny masoko ataony daholo zany rehetrarehetra raha lehilahy ianao de tsy rehevo amin'ny masoko de valio everinao fa tsy zay vehivavy moa azonareo anany ao nalefa ny teo daholo fa ny tena olana enoanao ty zavatra ty 9 ary efa torikisina taminy isan'andro raha vehivavy torikisiny zany ohatry ny saka ndandako fa inona ho any iny mitorisina
peraka kely izy am'zany de fa ino de mitakisikisy inona ho aly izy fa tatako de io de tsy tenenina mihitsy fa maninona ary raha mba tenenina tonga ny latsinainy maninona tonga ny lata aiza tonga ny larobia aita de efa nomboka sososotry izy Samson ary tsy naharitra kosa izy tsy naharitra ary tsy nahafinaritra azy tsony miaina hoy Samson leo be aza leo aza miresaka aminao fa manino ianao e leo be mihitsy ary reto leo tonga eo am'leo hoe leo izy leo aka leo be izy satria manino tsy milavo lefo ny delila zava-doza io fahavalo malefadefaka tsy milavo lefony io a mijoro ianao voalohany mijoro ianao faharoa mijoro ianao fahatelo fa any amin'ny fanefany leo be ianao de lasa leo an'le anontaniana leo foana ianao toy izy Samsona teneniko ty fa leo be a antsika rahalala efa tonga am'izay hoe leo be zay leo a de miteneniny am'izay marina zao izy izy afiary teneniko anao am'izay de tsy mandanga tsony efa leo mbo nanana efa fay angeza io e aviry efa tsy mandanga tsony tena marina devant Dieu ianatren'Andriamanitra tsagano ary ny tanana tsy mbola nikasehaka re zany lohako izy fa nazirita ho an'Andriamanitra hatrany ankibondreniko ko raha ratana de alamiko ny heriko arosa ho takany olona rehetra na avoaka an'le secret zay mihitsy ny tena secret any i Samsona de nazirita zany de olona natokana na nanokatena ho an'Andriamanitra hanao asan'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra ao am-baiboly de misy nazirita vitsivitsy anisan'izany Samuela ilay nivoadininy reniny hoe za raha omenao zazalahy de atolotra anao izy amin'ny andro rehetra iainany de natolotra de lasa nazirita nanokatena ho an'ny asan'Andriamanitra Samuela anisan'ny nazirita ray koa Jaona mpanao batisa koa de tena nanokana ny androny sy ny fiainany ho an'ny asan'Andriamanitra i Paoly indray na de nanao voady hoe hanao asan'Andriamanitra azy an'olo teny de tsy nahafeno fipetra ho nazirita i Paoly fa reo lahy reo zany tena niavaka hoe tena anisan'ny niavaka amin'ny mahanazirita anazy tao amin'ny baiboly ny mpisorona be koa de nazirita tao amin'ny baiboly tamin'ny testamenta taloha ny nazirita de tsy mba takany olona rehetrarehetra fa ny nazirita de mifady zavatra maro de ohatra n'ireny hitanao any am-piangonana mety hoe sampana vokovoko manga de zay vokovoko manga tsy mikasika alikaola ny nazirita de tsy mikasika divay tsy mikasika ranom-boaloboka ny nazirita de manamasy tena ny nazirita tsy miditra amin'ny mampaty na avany akaiky kely aza maty de tsy miditra ao anatin'izy satria tsara fantatsika mantsy fa ny faty eo imason'Andriamanitra de maloto de ny nazirita tsy miditra na de avany akaiky ary zany sanatria renina ohatr'izany ny maty na rainy na retapoaminy de tsy miditra ao ny nazirita zany hoe ny nazirita de olona miavaka olona manam-pahamasinana mihoatra noho ny olona fa nefa koa ny nazirita de iposahan'ny herin'Andriamanitra mihoatra noho ny olona zany hoe ten'Andriamanitra mitenena izy tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra de ny nazirita de olona tena mahita herin'Andriamanitra iasan'ny herin'Andriamanitra zany Samuela zany manositra zany fa tena manositra tena hoe manositra tena hoe tena misy herin'Andriamanitra Samuela manositra ny Davida to de niala nisitra tany amin'ny Saoly hitanao zava-panampy ohatr'izany hoe tena tsy hoe manosinositra zay hita de hosorana fa tena hoe
solo-tenan'Andriamanitra mandehandeha. Zany Jaona Mpanombatisa zany mitory-teny tonga de mibebaka ny olona. Zany Samsona zany ratsah amin'ny fanan'Andriamanitra de boripaka ny fahavalo. Halleloia. De i Samsona tany aboaka hatrany voateraka izy de efa vozotra, efa araka ny tenin'ny Albertina io mihitsy hoe vozotra hatrany am-boalohany. De Samsona efa natolotra ao an'Andriamanitra. Ary misy fombafomba fatao moa amin'ny olona nazirita. Misy fotoana izy asiana manomana voady. De miditra ny tempoly izy aloha, eo varavaravarany tempoly de aratana ny volony, aratana. De rehefa aratana ny volony de amin'ny fotoana anaovany voady, amin'ny fotoana anaovany voady, de zay volo maniry eo, satria tsy eo izy de manao an'ilay voady, mbola manomana ny voadiny. De zany hoe misy volo, de zany ohatra hoe misy volo kely, de iny aratana indray de dorana ny volo iny. De misy am'izay partie ny volo eo amin'ny lohany hoe tsy azo aratana intsony. De neny Samsona nisy an'izay volo zay. De io volo io tsy aratana intsony de ao amin'io no misy ny herin'Andriamanitra. Zay zany zay neny Samsona. De io tsy azo kitihana, tsy azo kasiaka, tsy azo kasihana amin'ny hareza, tsy azo aratana io. Raha vao aratana io de miara-miaraka amin'izay ny herin'Andriamanitra. Zay zany lay mombamomba an'iny. Fanomen'ny Samsona, navoaka ny Samsona tamin'ny Delila, satria Delila de mahay miady. Ary nitadiavin'ny Filistina ny fomba fiady rehetrarehetra azahoana Samsona. Rehefa tsy azony tany amin'ny fiadinan'ny miaramila, tsy azony tamin'ny lefina sy ny apinga sy ny sabatra sy ny tady mazaka, de netsony fanaka malemy. Mafy ny lehilahy hono le fomba fiteny zay, fa lavo ny vehivavy. Ary vao niteny an'izay izy, de zao ny zavatra nitranga hoe rehefa hitan'ny Delila efa nambara anazy ny tao am-pondrehetra, Delila sady mandinika ihany. Vehivavy nge mandinika, na vehivavy rehetra nge mandinika. Ny vehivavy rahalahy rehefa ohatra tsika eo anoloan'ny vehivavy, de tsika raha hampiasa an'ity, ny vehivavy mampiasa ny tombony manana an'izay fahatsapana tsy mitovy amintsika zay, de ninona lainga tsara lahatra ataotsika lehilahy eo de fantatry ny vehivavy. Ary ny vehivavy mahavita hoe ny zanany vao hitany de fantany hoe misy tsy milamina. Na inona koa endrika mentsika eo de ny vehivavy malemy izy raha ara-batana fa mahatakatra. Ary teto Delila de miporofony voaporofo zany fa rehefa hitan'ny Delila efa nambarany azy, hitan'ny Delila tena tsy mandainga intsony, tena miteny marina izy ity. Fa tsy zany. De naniraka azy izy nabaka andrina amin'ny Filistina hoe miakara am'izao indray mandeha zao, efa nambarany ihany tao am-pondrehetra. Le andrina amin'ny Filistina koa tsy leo. Fa nefa ny ty fotsiny hoe ndao fa tsy maintsy tratratsika io. Ary de nambarany ihany tao, ary reo ny andrina Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Eo vao nitondra vola satria io vao tena izy, io vao tena tonga ny valim-pite. Tondra ny vola teny an-tanany. Ary vehivavy nanondana ny Samsona natory teo andohaniny, de niantso lehilahy ka nanaratra ny foto-bolo 7 teo amin'ny lohany. Zay vao napetraha satria niala tamin'ny heriny. Tantarainy angano teo Samsona, avy toto teo honona ao toto de hirahirainy teo. Inonizy ravoromahony eto misidinao kalobola tsy matory rehefa tonga Samsona ao Jerusalema. Nahapatoriny teo. Tena hoe niesona ara-baky telo mihitsy. Fa vehivavy koa raha mahay mampiesony. Avy safony teo ma Samsona de resy natory. Tandremo ry abako fa ny fahavalo etretintsika fa malemilemy io
ataontsika ambany zavatra mampatory io. Ary io fahavalo mody malemilemy de raisitsika hoe tsy de makaiza fa mampatory atsika io, mampatory io. Rasono ohatr'izay mihitsy. Tonga de tratra izy de nitapahana le volo de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe de zay vao nampihatra azy izy satria niala tamin'ny heriny. De hoy raha vehivavy amenanao ny Filistina ry Samsona de nipota amin'ny torimasony izy. Ivoaka tahaka ny teo aloha ka hanetsika ny tanako, hanetsika ny tenako. Hoy izy hoe ivoaka tahaka ny teo aloha ka hanetsika ny tenako ka ny tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Ry Samsona ny nafahanao nietsika tahaka n'iny nge satria Jehova taminao. Hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona na inona, tonga de tsy mahay manao na inona na inona. Tonga zany anao de lasa tsy mahay ninona tsony, tsisy ninona hainao. Niporofony Jesosy zany rehefa nina tamin'ny Petera izy. Hoy Jesosy hoe iantso an'ity lehilahy ty aho eo amin'ny zavatra ainy, eo amin'ny ranomasina kilalaohatra, eo misy ny anaporofoko aminy. Fa misy ny fotoana tsy mahay manao na inona na inona izy fa mahitako. Halleloja. De porofoko aminy fa raha miaraka amiko de mahay mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Fa tena nietsika nivoaka Samsona, voaka Samsona de mbola andeha hetsika tahaka ny teo aloha. Ny sandriny mbola toy izy tsy lasa mahikely, lasa mifintina kely zany voavaka le vola, lasa kely fa kely fa iza daholo zany mpamalo zany. Fa izy teo ihany hetsika tahaka ny teo aloha, feo sisa de sandry sisa, aiza daholo. Reto zay ozy ny olona nietsika tsy navita ninina tsony, totondry kely. Aiza Samsona tamin'ny voalohany zany satria nanina mbola ataony herin'Andriamanitra. Atao ahoana moa ry havana? Avy amin'iza moa? Niala ny herin'Andriamanitra. Za de teny aminao, ianao io herin'Andriamanitra io etsehanao io. Bokonosy izy tavela hoe soa hoe ty sozatra tsony, bokonosy izy. Lasa nany feo netra ny feo en grand piece izy. Aiza daholo nareo? Aiza? Aiza bien? Tanta nareo? Aiza daholo nareo Filistiny? Entatara nareo ozy grand P. Samsona ihany fa tsy tao tsony ny herin'Andriamanitra de lasa grand P. Ry havako, samborina fotsiny sisa, samborina fotsiny sisa izy satria nanina niala ny heriny. Ry havana malala, zany ny atao hoe fahadisoana. Napotrany napotrany. Nga efa lasa le vadiny grand père anabavy Someva. Tena nanary raha mahanao karatra atamintsika anao karatra de azo lazaina hoe nanary jokera ity Samsona ity ry havana. Ny zavatra angeza indrindra teo aminy no nataony tsinitsininy. Inge tsy hoe volo anankifito fotsiny, anankifito mantsy ny isan'le volony tsy azo naratana tao ka io tsy volo fa io herin'Andriamanitra. Ao ny toeran'ny herin'Andriamanitra. Nitakorisina taminy, nitokirikisina taminy. Ry havana, ny devoly ry havana de manao ny hevitra rehetrarehetra.
sy azahoana antsika alavo antsika amin'izao andro faran'izao. Naseho an'ny Samsona ny fahavalony ny fitoeran'ny heriny. Hitan'ny fahavalo amin'izay ato ny point azahoantsika an'io. Ato ny fahalemena io raha esorintsika io. Zay ny fahalemena io. Ny faiblesse-tsika tsy azontsika asehon'ny fahavalo. Fa raha io ny aseho antsika ny fahavalo dia tonga dia io ny atakeny dia resitsika. Ry havana, afenoy ny fahalemenao, afenoy alohan'ny fahavalo ny fahalemenao. Fantatry ny fahavalo fa vao miala io dia tsy misy herin'Andriamanitra intsony. Atahoran'ny fahavalo tsika rehefa eo amintsika ny herin'Andriamanitra. Atahoran'ny fahavalo. Ary ny tanjon'ny fahavalo dia izay ialan'ny herintsika fotsiny. Ary ny olona rehefa miady amin'ny Israely taloha dia izao. Aseny misy zazavavy mandehandeha miôdiôdy eo dia ampijangajangainy ny miaramilan'ny Israelianina. Dia rehefa vita izay vao manota dia miala ny tanàn'Andriamanitra dia resy. Teto ry havana, ny ialan'ny heriny fotsiny ny ilain'ny olona, ny ialan'Andriamanitra aminy satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa hoy ny tena hivoaka tahaka ny teo aloha ka hetsika ka ny tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Satria nanino? Nesorina le voly itoeran'ny heriny ahafahan'Andriamanitra milatsaka aminy. Zava-doza. Misy fotoana ny fahalementsika dia tena afentsika ny fahavalontsika satria any ny azahoany antsika. Ny fahavalonao aza ilazanao ny marina momba ny fahalemenao zany. Indray andro izay tamin'ny fotoana nahafahako BEPC tamin'izany, faly ny BEPC dia afaka tamin'izay, faly. Dia nanao arrosage ny alina. Dia lasa niara nisotrosotro tamin'ny namana nanao fetifety teny Behoririka teny tamin'izany. Dia avy eo ny alina iny andeha hamonjy baolina. Telo lahy fotsiny izay andeha hamonjy baolina any ampita tafika any. Fa tara fiangana teo Behoririka tsy nisy bus intsony. Dia eo anosy eo moa an'izay olona mandeha amin'iny feno arivo sy ny sisa iny dia misy mpanao jolobosy hatramin'ny amin'ny 9 alina. Isany 404 basy reny dia hodina ohatr'izany tamin'izany. Dia misisika atao izay hody amin'ny anosy be anosy zato ary ampita tafika feno arivo. Fa ny raha te haniny ihany koa izay satria efa tara loatra tonga teo feno arivo nefa te handeha handia. Dia nisy bus andeha hody any Anosipatrana tamin'izany mbola nisy antafita reny. Fa etsy dia nasolo ilay antafita teo amin'ny rond-point Anosy zato. Efa andro alina be, bus efa mandeha mody. Hainao izany bus efa tapitra izany tamin'izany efa amin'ny 10 alina. Fa mafy ilay te handeha handia. Dia nandeha tamin'ilay bus dia nasorony teo amin'ny rond-point teo Anosy zato teo. Dia hoe andeha hanao autostop dia tsisy mitondra. Dia miainga eo Anosy zato izany andeha hamakivaky an'iny vailava be mandeha makeny ampita tafika. Tena maizina ny tanàna tamin'izany nefa ianao mba nanao zavatra valeur ihany satria nalaza ny blouse en cuir tamin'izany. Samy manao blouse en cuir daholo izay telo lahy. Fa ao anaty maizina mandeha amin'ny lalana iny misy olona mipoitra tampoka. Roalahy ranjanana tsara ireny. Zakazaka manao hoana zandry. Dia hoaizina izany. Za amin'io saika vao tonga dia lasa lavitra hoe tena mpanendaka. Tao miaraka tonga dia zakazaka izany dia mba miaraka antsika dia
miaraka amin'ny maromaro mandeha amin'ny tianana maizina be ty nareo ve de tsy matahotra ozy izy de le namako teny matahotra ihany zay za to de teny zay tsy matahotra efa zatra anay hoa ty lalany ty efa lalina tsy mahazatra izy le anankiray nanontany anay nareo eto moa zany manao ty manao sport ve nareo hoy le namako anankiray tsy manao an'izany efa reraka to de teny manao ka izy ao manao karaté ty manao kung fu za manao full contact za manao full contact izy manao karaté sady mipiako maso vonena zay zay de lasa zay ary sady de lasa na de le namako de tsy manao andre reradrera mioary zany blouson cuir ozy izy ny tsy azonao apotra amin'ny fahavalonao ny fahalemenao iary tena zao zany na io reradreraka mietsika kely de tratran'ny mikoaka mioary ozy izy ny blouson zareo mamoty to manao karaté zao ravana malala ny fahalemetsika tedaviny devoly aiza ny fahalemenao io aiza ary zay fahalemenao io no andraraninao ary zay ny tena zavatra fitaovam-piadian'ny devoly am'izao fotoana zao raha ohatra volany fahalemenao tsy akafanahanao amina sigarany devoly ary zany tokony hitandrimantsika zany raha vehivavy ny fahalemenao tsy akafanahanao amin'ny lehilahy ny devoly fa mitanjony devoly de zao ny atonga anao hetsika tsy misy ninona tsony any aminao hetsika anao fa tsy misy heriny tsony afenoy atao hoana ary ny fahalemetsika nefitsika misy fahalemena afenoy ny fahavalo ny fahalemenao andao entiny ao amin'Andriamanitra Jesosy rerany raha mahafantatra ny fahalemenao de anampy anao sy amboatra anao anafaka anao ary ampahery anao ary avako raha hitan'ny devoly ato ny fahalemenao de ao ny andrarahany anao io ty mihinan-kanina be ao amin'ny haninao ao amelezana azy ity ty vola be ao za mananatra foana rehefa olona hoe azoko anarina raha mpanompon'Andriamanitra zany ry havana mpanompon'Andriamanitra ty vola indrindra ty mangatangata-bola io de mampatahotra ozy foana zay mivady mampatahotra mahita mpanompon'Andriamanitra ty vola sy mangatangata-bola manao tatereraka io fa ho mora sanatria ho azony devoly any anatina pakipakita kely tsotsotrany marina nge zany teniko anao zany ny fahalemen'ny olona ray ao ihany devoly tsy mitady lavitra ao amin'ny fahalemena zavatra ray ihany no ny tediavan'ny olona tao anatin'ny Samsona nandritran'ireo anankefatra ireo nahavitanina anakarama olona nahavitanina amin'ny vola be any Delila de ny amantatra io point anankiray io ihany tsy raha iny ny ambiny tsisy raha iny hoe firy kilao Samsona na inona ny aiza ny tetiarana iny tsy zany aiza ny toeran'ny heriny zay ihany aiza ny toeran'ny heriny aiza ny toeran'ny herinao io rehefa inony ianao no kitihana de varalila ianao de raraka ianao de potika ianao rehefa inona aiza ho aiza ary za de tena aminao fa eo ny ilahtsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra angezabe fa raha ohatra ianao manana fifandraisana amin'Andriamanitra afenin'Andriamanitra ny devoly io izy anamboatra anao any amin'ny takotakony raha hitanao mihitsy ty zavatra ty fahalemena eo aminao ndana mandoalika de tena hoe Jesosy amboary fa ty zavatra ty ity zavatra ty Jesosy
ity tena mbola hitako tena tsy resoko ty zavatra ty. Azonao atao mihitsy ny mangataka an'izany Jesosy ampio. Misy tena Andriamanitra mampinaritra be zany amin'ny Salamo 1:7 any, 4:20 azafady hoe jerentsika. Salamo 64. Misy tena Andriamanitra hoe ny soramandry io dia ny fiantsonan'Andriamanitra na afaka mifandrika mapitaka ataon'ny olona sasany sy fanambarana ny avaliny ireny. Nahazo an'i Samsona teto dia fandrika mapitaka. Ay ianao koa fandrika mapitaka. Aiza ho fandrika mapitaka. Hoy Davida hoe eno ny feoko raha mitarain'Andriamanitra. Arovo ny aiko amin'ny tahotra ny fahavaloko. Andininy faharoa mba mario anatin'ny baibolinao ty teny ty. Andininy faharoa afeno tsy ho azo ny firaisan'ny tetiky ny ratsy fanahy sy ny fitabataba ny mpanao ratsy. Jerenao nge reto olona ny ray tetika. Olona maro nge ry avana ny ray tetika. Azo an'ny Samsona. Reo andrina ny Filistina niaraka amin'ny Delila sy ny namany Delila ketriketrika ny azahoana ny Samsona. Everinao fa firy ny devoly kely irahan'ny Losifera ikitikitika. Iray tetika anao zay alavo anao io. Ary voninany amin'ny vola be mihitsy izy an'izay mahalavo. Iny tena kanao fa any efa misy irahan'ny devoly any. Omeny valisoa anao zay andavo atsika. Mba hahatonga atsika maninona ialan'ny herin'Andriamanitra dia vita veloma, tsisy lanitra sy ny sisy zany. Zany mahatonga atsika mitandrina. Ary averiko eto foana ty zavatra ty. Misy aminareo vehivavy ireo manao demande d'ami amiko, mbola misy tavela mihitsy zao. Dia mipozinareo kosa tena mampatahotra be. Za nge ravana ka lehilahy, za mbola tanora ary za olombelona. Dia tena raha mahita an'ireny sary manitotsitona. Nareo nge raha resaka amiko anareo dia zao pastera mba fahafantaran'olona na eto. Ary ny compte raha jerenareo tsy misy mihitsy hoe mivarotra akanjo na mamboatra tarehy na mampianatra mampanao fitness na ohatr'izany. Tsisy an'izany ao. Inona tiako lazaina? Ny zavatra iresaka amiko nareo dia mazava. Voandroany zao misy olona iny miantso anao dia miantso vidéo dia tsy valiko. Tsy fantatro nge ho ianao iza aloha ianao. Dia appel vidéo tsisy farany. Dia tiako mifarany hoe tsy fantatro ianao mba mifankalala kely aloha asio message kely hoe inona. Tonga dia appel vidéo tsy fantatro. Za tsy miresaka vidéo akory. Fa le olona teo tena ny teniny. Ny aton'izany nge ravana tsika mila mitandrina. Mitandrina ho atsika. Dia raha iresaka amiko nareo dia fantandro fa iresaka vavaka tsika. Dia mba amboambary le pôzy aloha. Satria za kosa tena raha manaiky anareo amin'iny hoe ahoana? Zao tena kanao teto amintsika teto nisy olona tena tandefa message za pasteur izy mba ekeo ny demande za izy misy olona zao. Za izy varo tena ny asako. Fa izy nefa efa ndraisiko ami tsisy mihitsy zany. Dia izy zany dia fa olona tafilamba tsara sy ny sisa izy. Fa avy izy vao niteny anahako an'ilay zavatra ohatr'izay. Fa tsy dia amin'ny maha iny zany dia koa tonga dia rasa maintsy taitra. Fitandremana tsy ho anaharery fa zavela mitorikisina eo amintsika ry havana amin'ny fomba malefaka no andavon'ny fahavalo atsika. Fa tsy kely lalana ny devoly. Tsy kely lalana ny devoly. Zay tadidio zay teniko zay. Ary andro farany zao mitandrema ianao. Mitandrema. Aza omena amin'ny devoly ny point azahoana an'izan'iza.
fa mila mbola miara mandeha amin'ny herin'Andriamanitra ihany ianao. Mitsampatsampatsika ny devoly amin'izao fotoana zao, aiza ny azahoako an'izy ity. Marina mihitsy ny tenin'ny Anabavelyka io. Fa zany olo zany lasa nivavaka. Zany olona tantaraiko anao zany. Zay nge ry havana mpitory teny tany amin'ireny taloha zay e. Tsisy olana mihitsy raha zany koa ianao omenao ny tenin'Andriamanitra ity, raisina daholo tsika rehetra. Fa zao mba tsika olona vonina hivavaka, vonina hiova ve ianao? Vonina hiova. Zay mpitory teny amin'ny toerana misy an'ireny zanaky ny aly ireny zay taloha, ary hitany masonay zany olona hoe vao tonga ianao hivavaka isaky ny laka misy alina loatra zao zay mandeha mitory teny manomboka amin'ny 9 alina. De efa fantatra ry zareo lasa taloha maka lambahoany. Eny tena loatra. Ataonay loatra misampana koleto ohatry ny fatorana ato zay, eny tory teny izy manao an'iny. De le zipo fohy kely sy ny sisa. Tsisy ilana an'izay, fa tory teny ny ilaina. Fantany ihany hoe alao manao lambahoany lavalava fa eny tory teny e. Afeno izy. Andininy faharoa io tena zavatra ngiza be. Afeno tsy ho azo ny firaisitetikiny ratsy fanahy sy ny fitabataba amin'ny mpanao ratsy. Azao tsika androany angataka amin'Andriamanitra, Andriamanitra ô, afeno afeno mba tsy ho hitan'ny fahavalo, aiza ny point ahafahany mahazo ana. Fa io rehefa Andriamanitra ny anafina antsika tsisy azony devoly atao zany io. Ngany devoly misaina no Andriamanitra ry havana. Devoly zany nge tsisy dikany zany rehefa manana ny herin'Andriamanitra tsika. Devoly zany dakatsika zany de mipitika. Rehefa maninona, rehefa manana ny herin'Andriamanitra tsika. Fa raha tsy manana ny herin'Andriamanitra tsika indray ny dakany. Fa raha mbola hita amintsika ny herin'Andriamanitra tsika tsy matahotra an'izany. Satria maninona? Satria tsika misy herin'Andriamanitra. Milatsaka amintsika ny herin'Andriamanitra, milatsaka amintsika ny fanahin'Andriamanitra. Halleloja. Fa mangataha amin'Andriamanitra hoe afenoia Andriamanitra, afenoia. Itsika rehetra mihitsy androany samy angataka an'izany hoe afenoia Andriamanitra. Halleloja. Afenoy ny fahalemeko. Afenoy ny point faible-ko Andriamanitra. Afenoy. Halleloja. Mba tsy ho azon'ireo fahavalo, mba tsy ho azon'ny firaisatetiky ny fahavalo fa fotoana fanafenan'Andriamanitra asianao. Misy herin'Andriamanitra ao aminao io, mifadiny ratsy, mifadiny ny zavatra rehetra zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tahaka an'izay nataony tamin'ny Nazirita. Tsy misotro divay mahamamo, tsy miditra mampatika, tsy zay zavatra tsy matondra fahamasinana rehetra de tsy nataony. Zao teko amin'ilay olona le manao hoe vokovoko manga any am-piangonana ireny. Ny vokovoko manga any am-piangonana zany tokony tsy asiana an'izany any am-piangonana ry havana. Tsy tokony izy zany hoe fiangonana de misy sampana vokovoko manga. Satria maninona? Lasa mandeha mandrisika ny olona hoe midira vokovoko manga zay tsy misotro toaka. De aza miditra vokovoko manga zay mbola misotro tahaka amin'ny tena hoe misotro ihany aloha nareo vokovoko mena sa vokovoko iny. Fa tokony olona rehetra era amin'ny fiangonana vokovoko manga d'office. Satria tsika tempolin'Andriamanitra isika. Halleloja. Anafina ny fahalemenao ny Andriamanitra. Ary ampaniry indray nisy solafaka tsika. Andriamanitra ngery havana ka tsara. Rehefa niala ny volon'ny Samsona de nisamborina izy. De nataony zay tiany natao potseriny maso, ny fatorany any ambanimbany any nataony lasa natao mpanao laolao any amin'ny 120 any. Fa ataony vahana de atao manao kilalao, kilonina kely naohanina kely eo. Nefa zany nefa rahan'ny olona. Zao ngenavana be dehibe mpanompon'Andriamanitra rehefa ataony devoly mpanao kilalao sisa. Manao mampime olona, fimezan'ny olona sy mampanompon'Andriamanitra. Tsy ngeto raha me manao, tsika mihitsy manao mampime. Fa tsy zay rehetra ataontsika de mampime. Misy olona nge mpanompon'Andriamanitra manao délivrance de fimezan'ny olona ataon'ny olona vidéo sisa ny vavaka ataony. Satria maninona?
Samsona rehefa nilan'ny fanan'Andriamanitra dia nataon'olona fimehezana sy kilalao. Fa ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia Andriamanitra koa mampianatra sady mamindra fo. Dia teto dia andiny faharoa amby roapolo ary dia nariry indray ny volondohany rehefa voaratra. Izany hoe miala le hery, miala Andriamanitra satria voaratra ny volo. Fanomboka naniry le volo zany hoe inona zany? Hanomboka miverina indray Andriamanitra. Raha misy tamintsika solafaka, tsy solafaka izany ny olona teo amin'ny ara-panahy teo amin'ny fiainany. Tsy nisy zany. Anjely no tsy solafaka izany. Ny zava-dehibe aminao androany dia ianao matsiaro tahaka ny Samsona natsapany tsirety nataony ary nangataka tamin'Andriamanitra hoe omeo hery aho amin'izao indray mandeha izao. Halleloia. Nampanirian'Andriamanitra ny volony dia nomboka niverina ny heriny. Ary voalazany tenin'Andriamanitra fa ny matin'ny Samsona tamin'izany izay maty dia nyvonoiny tamin'ny nampatetsany be lavitra noho ny vonoiny tamin'ny andro ny ainany. Za tsy miteny ho faty akorintsika. Fa za miteny anao, raha androany ianao tena atsapa hoe za Andriamanitra hitan'ny fahavalo ny fahalemeko, tia ny fahalemeko Jesosy, fahafenao manomboka androany. Fampanirian'Andriamanitra io ary rehefa fampanirian'Andriamanitra io dia hiverina ny herinao dia matinao taloha vitsy. Fa amin'ny fiverenana hoe tahaka ny siklôny nanakany an-dranomasina ianao ka miverina avy tena tonga dia nahazo hery. Dia ho be lavitra ny eny vitanao. Mahafinaritra ilay tenin'ny ranavavy Zamina teo hoe ilaina ny fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka raha tianao ny toeran'ny herin'Andriamanitra. Fasekirengeza be zany. Andaontsika anatin'ny tiry ity samy hiteny hoe Andriamanitra ao. Raisondray aho. Mety voaratra ny volonao, mety nisy fotoana ny ilan'ny fanan'Andriamanitra, ny ilan'ny herin'Andriamanitra, ohatrany tsisy ninona hainao natao zany intsony. Mba hoy zany mba mpivavaka any possible eto misy olona efa mpitory teny na mpanompon'Andriamanitra efa tsisy hery intsony niova tanteraka efa tena adino zany rehetra zany satria maninona niendaka tamin'ny herin'Andriamanitra. Fa androany Andriamanitra amin'ny alalan'izao tory teny izao hampaniry indray ny volonao. Halleloia. Hampaniry ny volonao. Manana fanenenana ianao tamin'izay tsy nety nataonao. Andriamanitra hampaniry indray ny volonao dia hamerina ny heriny aminao ary be lavitra indray no fatinao amin'ireo fahavalo. Dao ny olo-tentsika anatin'ny tery ity dia vavaka ho an'ny firenena. Misaotra ny vavy Samina tamin'izany tory teny izany. Samita ain'Andriamanitra afenoy angatao Andriamanitra hanafina ny fahalemenao mba tsy azahoany ny fahavalo anao. Tay ny tompontsika rehetrarehetra. Halleloia. Raiso atompo familanao aminao ihany no tena fiainana.
sisa tompo a halleloia raha ntsika vavaka zany toriteny zany dia raha ntsika vavaka koa zany iry zany a tsika rehetra iara-tena androany hoe Jesosy a afeno a halleloia afeno ny fahalemeko tehirizo ao aminao a halleloia misaotra Jesosy a misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity misaotra anao satria teto ianao niaraka taminay ary nampahery anay teto indray ianao androany misaotra ny amin'ny fanainao masina mangina ny tokantrano isambatan'olona misaotra satria tena tianay tokoa ianao misaotra fa tena niasa teto ianao misaotra ny amin'izany teny zany Jesosy a misaotra satria izany teny zany ihany ingeny no kolokoloanao atao anatinay amoa avy zato eny misaotra ary dia tehirizo izay mba ahatonga anay a afaka ao aminao ihany no ilazainay hitantaranay ny fahalemenay Jesosy satria ianao ihany ny ampianatra anay sy ampianatra anay sy ampitraka anay ary anafina anay Jesosy eo azavelanao fantatry ny devoly akory hoe ato ny tena toerana misy ny fahalemenay fa ianao no malala ary ianao no hitahiry ianao no amboatra ianao anafaka anay ampianaro zay hitahiry ilay fanatrehanao miaraka aminay ampianaro zay hitahiry ilay herinao mitoetra ato anatinay mba hilatsahan'ny fanahinao isan'andro aminay ka hahatonga anay andresy foana lalandava ny fahavalonay ny anaranao Jesosy reto olona rehetra zay mijery reto tsy misy olona malemy intsony reto fa mahery hilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra ary tsy ho azon'ny devoly atao kilalao zany intsony misaotra Jesosy a misaotra ary dia matoky sy mino fa ianao a no mampahery matoky sy mino fa ianao no mampianatra ary matoky sy mino fa tsy ho vitan'ny devoly ny andambolambo anay ka hanala aty aminay ny fifandraisanay aminao Andriamanitra ny herinay dia ao aminao ny fatanjahanay dia ao aminao ianao rery ihany no mitahiry an'izany eto aminay ao anatinay misaotra betsaka Jesosy a dia raha niaja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay betsaka ny tsy voalazako teto fa niangatahako aminao dia ianao ny karakara sy tasy omba ny reto manomponao reto tsirairay avy anao mihoatra lavitra no izay mba nieritreretiny jereo Jesosy fa niary tolo teto izy ireo a ianao any amaly fity misaotra Jesosy a dia vosiny satana kosa dia afaritro amin'ny rahanao Jesosy a tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tamin'izay voafafy teto fa zay
toriteny na fahavitoetrandroany dia hamoa avy zato eny any ampony tsirairay avy misaotra betsaka Jesosy ahy dela sy ny saotra ny anja sy ny voninahitra dia anao hatramin'izay aho ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena dia andao hampandrosoantsika ny anabavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha nabavy $100 anao ny fitenenana. Teny tompo pastera dia teny tompontsika rehetrarehetra izay naharika sy ny mpivavaka fiandenana ity dia mbola hiary hivaroka antsika amin'izao fotoana izao dia varoka ao amin'ny firenena. Ry Jehovah Andriamanitra renen'ny tsara indrindra ao. Sotra betsaka Jesosy satria mbola tanteraka ny fotoana izay nataonay. Mbola nareny afatrao sy ny anatra taminao izay androany. Fantatria efa tena tianay ianao Jesosy malala. Mampianatra anay ary manintsy anay. Indrindra satria tsy mahavita ninona izay raha misaraka aminao. Sotra Jesosy malala amin'izany afitra mamy, amin'izany teny mamy izay nomenao anay izany Jesosy malala. Anao anay hitahiry izany impony rehetrarehetra mba tsy ho hisy rava ny hery izay niraisinay eo tao-droany Jesosy. Ary ianao koa Jesosy malala anakotra amin'ny fahalemena rehetrarehetra Jesosy malala mba tsy ho hita ny fahavalonay Jesosy malala satria izay ny ihany no ahafahany mandresy raha tsy manana anao izay dia potika amin'izao fotoana izao fa ianao rery ihany ny herinay Jesosy malala. Anao ny ampamoa izany teny izany Jesosy malala mba samby ho hitahiry ny herinao izay samby hoe hikolokolo ny fifandraisana aminao indrindra ho hanana fiainam-bavaka izay rehetrarehetra amin'ny andro farany ity Jesosy iankimo amin'ny telatananao izany Jesosy malala. Anao ampamoa izany ary hikasika ny rehetrarehetra Jesosy tsy nandalo fotsiny izany teny izany fa tena hoe ankatoavinay Jesosy tena hoe ho hanam-piainam-bavaka izay ary hikolokolo fifandraisana avy aminao Jesosy malala. Ary amin'izao fotoana izao dia hitondra amin'ny fotoana izay hitondrasiko vakoka ho an'ny firenena Jesosy izay tsy miafina aminao tokoa izany firenena malagasy malalanay izany Jesosy dia mamidrafo amin'izany firenena izany fantatria izany Jesosy malala. Tena hoe mbola besaka ny tsy manompo anao ary mbola besaka koa manao tsinotsino amin'izany firenena izany Jesosy malala. Tsy miantso ny marina ianao fa mifanota bebaka Jesosy tena hoe bebaka eto natrehanao Jesosy amin'izany firenena izany Jesosy dia tsy mendrika azy Jesosy malala dia mangataka ny indra fonao Jesosy tena hijery izany firenena izany amin'izao fotoana izao tena hoe betsaka Jesosy zavatra izay misongadina amin'izany firenena izany raha mijery ny vaovao mijery ny zavatra rehetrarehetra momba ny firenena Jesosy malala tena hoe mankivy rehetra Jesosy satria rongatra ny olona Jesosy malala be dia be anatin'ny olona volana amin'izao fotoana izao Jesosy dia zavatra angatahako eto anatrehanao Jesosy. Ianao any Jesosy tena hoe amanginy izy ireny, amanginy ara-panana izy ireny satria dia izy ten'Andriamanitra teny izay nohitinao taminay hoe Samsona ratsy nisy ny herinao dia potipotika ny be fony. Eto koa Jesosy malala dia fantatria fa tena hoe lavitra anao izany Madagasikara anay izany, lavitra anao izany firenenay izany Jesosy ny teny mivava fofa nefa dia tsy manao ny sitraponao indraindray Jesosy. Fantatria fa ny fahotanay dia mampisarika anay aminao Jesosy malala mijery manokana izany firenenay izany. Anao any hikasika ny tsirairay azy fa tena hoe hitodika aminao Jesosy satria tsy mahavita miherin-tena, tsy mahavita angovo Jesosy afa-tsy anao rery ihany Jesosy. Anao any tena hoe hikasika ny mpanompon'Andriamanitra, anao any hikasika ny tsirairay azy Jesosy mba tena hay hanompo anao, hay hideranao Jesosy malala. Kasi izy rehetrarehetra izay tona Paoliana maratra tsy salama Jesosy. Anao any hijery manokana izy ireo Jesosy hanome hevitra indrindra ho azy tsy salama mba ho afaka hivaroka Jesosy malala. Tsy vitanay olombelona fa vitanao Jesosy malala hamonjy Madagasikara anay Jesosy malala. Tononkivy izay satria ianao mahay zavatra rehetra Jesosy mangataka anay ny famindrampinao anangana izany Madagasikara anay izany Jesosy malala. Na dia amin'ny savotravotrika ny rivotra ny sampy izany Madagasikara izany Jesosy azavela ho dobo Jesosy. Anao ny anangana indrindra ho an'izay rehetra favavaka Jesosy mba tena hijoro amin'ny fahamarinanao, hijoro amin'ny fitiavananao Jesosy satria aminao rery ihany misy zavatra rehetrarehetra izay ilain'ny Madagasikara. Tsy misy misy misy
zay ndamana zay ny ahafahana tena hoe fanakaiky aminao jesosy ekiny ampianatsananao za Madagasikara le zany jesosy voaka pandresy ny rehetrarehetra ady azy jesosy meohery ny fanampian'Andriamanitra rehetrarehetra satria raha manana izy dia mandoitra anay ny devoly jesosy tengatany aminao tena hoe ny ranomasina drakotra ny fireneny azy jesosy anatsika ny ratram-polona rehetrarehetra dia nidona ny zava-manjo mizany firenenay zany jesosy enkiny koa ampialatanana zany malagasy nay zany jesosy ary enkiny koa ampialatananao koa dia rehetrarehetra ny eny rehetra jesosy nao ane tena hoe tahireny foana eo anatrehanao tahireny foana mba hitantana sy anao zay sitraponao jesosy enkiny eo ampialatananao zany vava zany misaotra ny fanatrehanao misaotra ny fanahy masina zay nampitenenanao ampifanao rehetrarehetra dia raha laza voninahitra dia ho anao reny amin'ny sandraka amin'Andriamanitra jesosy alleluia amen. Alleluia, mankasitraka be dia be andrana vavy tanaty izany vavaka matsiro toritory fo ho an'ny firenentsika izany dia zaho matoky fa renesin'Andriamanitra zany ary soetraika ny ngeza be eo amin'ny firenentsika tokoa izay mandalo fotoan-tsarotra mafy dia mafy tokoa amin'izao fotoana izao na amin'ny aretina na amin'ny fanitrana sy ny tsy fanjempalemana sy ny sisa dia matokontsika fa ny vavaka izay ataontsika tokoa mba haren'Andriamanitra ny vavaka ho an'ny firenena. Misaotra rana vavy $100 Andriamanitra ampitombo ny ositra ao anatinao dia anafinanao ihany koa Andriamanitra mba ny elany tsika tsirairay avy dia mahereza daholo tsika izay ny vita teto androany amin'ny sabata indray miona rapito tsy misy ny fandarana fa amin'ny sabata ho avy izao tsika ny miona amin'ny 7 maraina dia efa manomboka ny fandarana commencement akira sy famitinana ny toloteny izay rahana amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo avy ao Allemagne dia manomboka amin'ny 2 ora sasany dia miaraka amin'ny mivady nareo mitarika fotoana mampionina ary mitoriteny ny tenako takany mahazatra ihany. www.andramokaizo.com afahanao mihaino no japeo akiradio. Fiarahantsika eto ny tapitra fa raha mihaino ny akiradio ianao io efa misy mizara io ny lien afahanao mihaino ny radio antsika misaotra ny ranabavitsika Angela ngamba ny zara azy io nabavy Angela io dia misaotra indrindra nareo misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ny radio antsika rehefa avy eo amin'ny 2 maraina dia efa misy amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 maraina miverinao zao fandarana zao raha tsy mbola hatrany voalohany ianao dia misy toteny koa amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 arivo indrindra moa mandeha ao ihany koa tahiny Jesosy ary tsika amin'ny sabata indray tsika miona dia tahiny Jesosy daholo mahereza daholo isika tsirairay avy halleluia sotra anao nahatrany hatramin'ny farany amen.